Tompoko lasy tompoko vavy ankafaliana indray no hitsidiana ny tokantranontsika amin'ity alina ny faefatra desambra roapolo sy roa arivo ity miarabantsika tsirairay avy isa tokantrano manaraka ny fandarana resao aloha itsika eto amin'ny televizionna MBS Vonisandrenjato no manolotra ny fandarana Guy Maxime Ralaiseno miarabanao tompoko miarabantompoko araka ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny faharoa desambra lasa teo dia nanome fepitona ny filohan'ny republika makasika ny famolavolana ny plan émergence de Madagascar fantatritsika hoe tao anatiny zany filan-kevitra zany dia ny gouvernement ny membre ny gouvernement tsirairay avy ireo ministra dia nomena fepitona hatramin'ny fahafolo volana janoary 2024 mba hanolotra an'izany plan émergence de Madagascar zany nahavariana ihany satria roa taona tsy aoriana ny hitantana ny filohan'ny republika tsika dia misy zany fandraisana fanapahan-kevitra zany eo anivon'ny filan-kevitry ny ministra nahavariana satria fantatritsika ny filohan'ny republika izay amperinasa amin'izao fotoana izao dia nanolotra ny initiative émergence de Madagascar ho programme hoentiny hanarenana ny firenena ao anatin'ny 5 taona foin'izy zay candidat ho filohan'ny republika tao anatin'ny fepitoana foiny tsangana ny gouvernement dia nanolotra ny programme général de l'État ny prime ministre lehibe gouvernement Tsiay Christian nisy ny velorano telo ambin'ny folo izay natolotry ny filohan'ny republika ho programme fototra izay hanarenana ny firenena raha izay ny olazana azy indrenjato taitra ihany satria roa taona aty aoriana dia misy indray ity asa zay anirahany filohan'ny republika ny gouvernement ity ny hoe famolavolana ny plan émergence de Madagascar inona ny azotsika resahana manoloana an'izany manantitra ny arahaba rehefa miresaka an'ity fanjakana ity zany tsika dia misy zavatra mampiahatra any ny zavatra avoakan'ilay fanjakana ary ezato izy any anatina fivorian'ny filan-kevitry ny ministra ny atao hoe fivorian'ny filan-kevitry ny ministra mantsy dia fivoriana iray faratampony anapahana ny momba ny raha rehetra eto anivon'ny firenena zany ary zany fanapahana zany dia tokony ho fanapahana mifandraika amin'ny lalàna rehetra sy ny misy atao eto anivon'ny ty fiarahamonina ara-politika eto Madagasikara ity ny fiarahamonina ara-politika mantsy araky ny antikandra reo azy ireo zany hoe manao politika be loatra ireo le mpanohitra ireo fa zany resahana zany ny tena atao hoe politika ary lay politika ataony zany tsy le hoe manao politika be loatra fa manao politika tsy araky ny voalaza ny lalàna satria rehefa marina ny teninao teo rehefa tonga ny président république anankiray voalany mbahoaka dia mitondra ny PGE zany programme général de l'État ary ny programme général de l'État iny no anaovana programme de mise en œuvre ho an'ny gouvernement zany dia présenteny atolony any anivon'ny anteny meram-pirenena sy any amin'ny anteny meran-doholona dia anjaratsika zany no mijery hoe inona zany reny zavatra ny tenenina tamin'ny voalany reny zany ny président république ny faharoa manarakaraka an'izany ny lalàna amin'ny fitantanam-bola taona ho avy io dia mametraka ny projet émergence ary ny projet émergence ao anatin'io zany dia anokanam-bola hatrany amin'ny 421 milliards d'ariary dia io mahavarina io hoe ahoana zany ny fandehan'izay lafin'izay io dia ao anatin'le enveloppe crédit d'investissement destiné à l'appui au développement na ny SIAD zany mazany io zany dia omena ny CTD ny collectivité territoriale décentralisée
na ny vondrom-bahoaka izinjara-pahefana zany a ny tokony omena n'io zavatra io zay ny destination zay a no antom-pisiny ty sy ady ty raha mifahazahoako azy de nefa moa zany a dia atokana ho an'ny projet émergence indray zany a ny ampahambola betsaka ao ampahambola betsaka hoy ny tenako satria ny vola hoentin'ny fanjakana ao anatin'ity le sy ady ty zany a anaovana hanam-pamokarana na investissement zany a zay teraka fampandrosoana eto anivon'ny fiainan'ny firenena de fantatritsika fa 7 monja no anjaran'ny fanjakana amin'izay lafin'izay 2035.8 milliards d'ariary fa ny avany ivelany zany a ny tena mitondra ny hatrany amin'ny 13 ny famatsim-bola zay ataony zay famatsim-bola atao zay zany a no miteraka ity le hoe 421 milliards d'ariary ty de fantatritsika fa amin'ny fanjakana tsy tahaka ny fanjakana rehetra manara-penitra fa misy finiavana te ibako samy rery raha ohatra ka ny fanazavantsika n'ilay lalàna ny fitantanam-bola farany teo a de misy an'izay endrika izay zany a satria mahatratra hatrany amin'ny 421 milliards d'ariary zay projet émergence zay zany hoe le vola ho an'ny collectivité territoriale décentralisée anaovana décentralisation ndray zany a no manjary anombinana manoloana ny financement zay hoentin'ny fanjakana ny financement extérieur moa amin'ity lafiny ty a de fantatritsika fa tsy mbola misy tokotaniny amin'izay lafiny rehetrrehetra zay hoe ahoana sy ahoana no atongavan'ireo voly reo a ao anatin'ity kitapom-bola mpanjakana ity fa de mbola eo ampieritriretana ny fanjakana eo mpanaovana négociation a fametrahana n'lay cadrage global zany a zay ifanarahana amin'ireo mpamatsy voly reo zay endry zavatra zay zany a de midika hoe manamarina n'le resakitsika hatrany am-piandohana hoe ny fanjakana dia manao fihetsika tena makany amin'le tantely afa-drakotra satria tatavaniny tena tsy ifiny tanteraka daholo a ny kitapom-bola rehetrrehetra any amin'izay tokony misy an'izay ahafahana manetsika ny volam-bahoaka zany satria volam-bahoaka no resantsika amin'izay lafin'izay de mbola anisany zany tony mbola misy fametrahana finiavana tsy mifanaraka amin'ny zavatra tokony isy satria nydikan'io de tsy ahazo subvention ndray zany ny commune tsy ahazo subvention ndray zany ny fokotany tsy misy ndray zany ny subvention any amin'ny faritra sy ny etsetratsetra raha eo ampahambola be dehibe io no tonga de anaovana n'le émergence eto Madagasikara de mbola mamerina ndray isika hoe fangatsy le nyresahana tany amin'ny fampelezakevitra hoe efa vonona avokoa ny vola rehetra amin'io a fa am'izao fotoana zao de mivolam-bahoaka satria etram-bahoaka nge ty le hoe financement interne ty no mbola anaovana indray a ny projet émergence eto Madagasikara de mahavariny zay lafin'izay a ary tsy fanenjehany damody ny fomba fanaovana politika fa misy indrindra fa mivolam-panjakana satria ny volam-panjakana no tsy maintsy tokony ahasarotiny atsika menakavy hoe ahoana ny fomba atao mba ahafahana mitandrina ny fampiasana ny volam-panjakana arak'izay tratra zahay resahana atao anatin'le lalàna fitantanam-bola hoe hoezahana arak'izay tratra mba tsy andanindaniana fahatany a ny volam-bahoaka fa tsy zany tony zavatra tony satria raha anao projet émergence ianao a ka hiditra mazava any anatina fampandrosom-paritra zany no resahana de tokony ho resahana zany faritra izavy mahazo am'izany satria nametrahana n'ireny hoe CLD reny ange tamin'ny vanim-potoana sasany tena ady hevitra lehibe tany anivon'ny anteny miram-pirenena ny fametrahana n'ireo subvention ny commune reo eka ady hevitra lehibe tany anivon'ny anteny miram-pirenena ary rencontre eny zany a de compte a tsy mba tratran'ny inona filazana iny le zéro budgetine tsy tratran'ny zéro budgetine zany rencontre eny ary zay lafiny zay a no mbola mampitahotra ihany koa zany a eo amin'ny fomba ampiasana ny fanjakana fohy be
ny kitapom-bola tahaka nytony nresantsika teo tony a de anjaratsika moa no mandinika an'izany a fitsika mikororoka fotsiny zany eto hoe ahoana marina moa zany ny tena fandeha ty fitantanam-bola eto Madagasikara ty a manaraka an'ilay rigueur ve zany hoe tena fifehezana arak'izay tratra ny fahaiza mitantana ny volam-panjakana. Tiako iverenana kely ilay mahakasika an'ilay plan émergence de Madagascar andrenjato ny andininy fahatelo ambinipolo ao anatin'ny lalam-panorenana de mazava ny hoe ny gouvernement de tarihan'ny prime ministre misy ireo ministre de voalaza tsara ny hoe izy no manatanteraka ny politika akapobe ny fanjakana le programme général de l'état resantsika eo ny tena mahavariana andrehetra zany de hoe le IEM pokaty ve zany le IEM tamin'ny nanolorana azy tamin'ny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra iny koa moa mbola adevitra hatramin'izao ny filohan'ny république ve nanolotra ny IEM sa misy vondron'olona izay fantatritsika nivoihany zany nandritra ny taona maro teto Madagasikara de hoe azy le IEM tsy nazava moa izay fifanarahana izay hoe toy ny ahoana izay fifanarahana momba nyity programme anankiray izay natolotry ny filohan'ny république tamin'izany fotoana zany ity zay no tiako vavahana hoe roa taona teo aoriana nisy programme général de l'état napetraka teo nisy nieritreretina fa efa vonona sady tokoa ny vola ho ampiasaina amin'izany dikan'izany ve raha ho atsika mamakafaka de hoe tena tsy niomana mihitsy ty fitondrany ty manoloana an'izao fomba fiasa zao satria roa taona teoriana vao miverina indray zany amin'ny dingana zay tokony niaingana tany am-piandohana. Mbola aloha za raha Guy Maxime Ralesa eny de ny hoe tsy hoe tsy niomana izy fa nihevitra fa tsotra de tsotra no mitondra firenena ary rehefa tsotra de tsotra ohatr'izay mitondra firenena de manao rêverie rehefa tonga ao zay fananana izy zany voly zany zao ny fomba fanaovana azy farany tsotra kely fa ny olona rehetra ny fandimbony tantana teto Madagasikara no olona tsy de mahavoa loatra tsy manara-penitra sy ny etsetratsetra dikan'izany aleo anaovana azy zay nge le état d'esprit nentina niditra tao anatin'le fandraisana ny fahefana ka rehefa ohatra zany no état d'esprit entina mandray an'le fahefam-panjakana de manahirana be satria ny fomba firesaka rehetra zany de tahaka izany daholo no atao zany nge tena mitovy tsisy valaka am'le hoe voalazany lalam-panorenana fa chef de région no resahana araka ny article 154 de lasa ovana gouverneur zany hoe manao fotsiny zay tsy adiso tsy amenatra n'le président de république zany ny tontolo nyrafitra politika rehetra manodidina eo am'le fanjakana malagasy ary maheno anya président ny ACC moa zany omaly tamin'ny fanamarihana amin'ny fahadimy amby roapolo taona ny radio antsiva de zay arabaitsika eto ihany koa de mahavariana mihitsy ny fomba firesaky ny président ny ACC amin'ny fomba fikirakarana ny lalàna eto Madagasikara hoe nitsindritsindry sy mandeha lalana any amin'ny ACC tsy misy manindry anao nge monsieur le président ny ACC tsy misy manindry mihitsy na ny président ny république na ny fanjakana fa ny anachronisme zany hoe ny tsy firindran'le zavatra ataony ny fanjakana amin'ny zavatra miatra aminay vahoaka de zay no mahatonga anay miteny sanatry tsy manindrinindry zany mihitsy samy manana ny toerany zay manohatra nareo mitondra fanjakana de tsy misy an'izany hoe manindry zany mahavariana mantsy ny fomba firesaky ty fanjakana ty am'izay le hoe manindry zay satria am'izao fotoana zao zany de miresaka koa ny président ny république tamin'ny interview zay nataon'ny radio antsiva Azimaly de milaza hoe mila apetraka ny lalàna be dehibe eto Madagasikara fa tsy ampy ohatra lalàna momba ny serasera amin'ny réseaux sociaux de anaovana azafady zany monsieur le président ny vondron'olona nanohananao no nangataka ny nanasorana ny article 20 ao amin'ny cybercriminalité tamin'izany vanim-potoana sasany zany misy ny lalàna mikasika ny liberté teto Madagasikara
fahalalahana amin'ny akapobeiny mihitsy ny article ao anatin'ny lalam-panorenana efa misy an'izany fa nofoananareo ny lalàna falazainareo indray fa liberticide de naverinareo ny atao hoe emprisonnement tamin'ny fampiarana ny lalàna lany andro 91 nitondrana ny amehana teto Madagasikara tamin'izany fotoana zany satria efa lasa lavitra ny olona efa makany amin'ny dépénalisation ny délit mineur zany ny olona teto Madagasikara fa nareo miverina nakany amin'ny emprisonnement de eo zany ny tena mahavariana amin'ny fomba atao eto Madagasikara amin'izay fahalalahana zay ary itenenana tsy itenenana moa zany fa anaovana fanamariana ny resaky ny président de république sy ny resaka nataon'ny président ny ACC hoe tena misy manindrinindry fa mila apetraka ny lalàna efa misy reo ny sasany aza mifoananareo ny lalàna lany andro maro ny tsy ampiarinareo ny lalàna lany andro averinareo amin'ny amplasiny de mialatsiny zany fa tsy aty amin'ny fanoerana na ty amin'ny olom-pirenena no miresaka zavatra kivalavala eto amin'ny fiainan'ny firenena ka mifanindrinindry fa nareo ny te hamoritra eo amin'ny zay nga mantena marina hoe le mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao ny te hamoritra ny besiny maro satria mazava misy lalàna apetraka eo de misy zay lalàna apetraka izay no iarahana miaina ary no tailan'ny ministeran'ny serasera mazava moa zany ny voalazan'ny atao hoe code de la communication fanavadiny ho lalàna momba ny serasera le izy am'izao tsika miteny zao de junior de journaliste fa tsy afaka miasa satria manjary lasa manao bingo manao matso izy raha ohatra miasa amin'ny lalàna io de aleny manajatena aloha eo amin'izay fomba atao zay de mifanilakilaka andraikitra eo moa zany eo amin'ny fomba hiatrehana ny fandaminana ny raha-pirenena amin'ny akapobeny eto Madagasikara ny olon-drehetra ny fanamariana ihany koa moa hitondrantsika an'izany adevitra zany de ny hoe rehefa miresaka ilay firenena atao hoe misandratra tsika na pays émergent ary zay no tena tiatsika hovavahana de ny hoe ny fanarahan-dalàna de ny fanitsakitsahana azy fantatritsika fa miverimberina eto amin'ny tany sy ny firenentsika andrenjato pays émergent ngesahana de hoe misy zay dingana miainga avy amin'ny départ zéro raha izay milazana azy ary tonga amin'ilay objectif zay tiana ahotratrarina de zay no mahatonga antsika ny mamavany hoe roa taona teoriana zay vao miezaka zany zao fanjakana zao anao amolavola indray ny plan émergence de Madagascar de fantatritsika fa kitototoy izany no hitantanana sy hitondrana ny firenena de rariny loatra ve raha toka tena mitotongana ny firenentsika malagasy ny lolo Madagasikara am'izao tsika miteny zao dia ao anatin'ny fizorana mandeha amin'ny teti-bolam-panjakana toy ny nataon'ny Assemblée nationale zany andrenjato tsapa tamin'ny latsinainy lasa teo de nisy ny fanapahan-kevitra nyraisin'izy ireo ny amin'ny hoe nanome 27 ora ny ministra ny amin'ny hitondrana fanampifanazavana makasika ny asam-bomera zay fanatomboka izy ireo atreto de tsy nisy ny valiny nandray fanapahan-kevitra ireo lolo Madagasikara fa nanatsahatra ny asany inona ny mety ho fiatraikany zany manoloana amin'izao raharaha pirenetsika zao satria fantatritsika hoe ny teti-bolam-panjakana intelo metona zay de par voie ordonnance andrenjato no nandaniana azy mbola hoany amin'izay ve tsika amin'ity taona 2024 ty raha ny fanapahan-kevitra politika ny raisin'ny ao amin'ny Sénat moa zany dia izay no izy zany hoe raha vao tsy manome ny heviny eo zany ny Sénat de raha tsy manome ny heviny moa izy de ohatrany hoe lany le zay ny lalàna ohatrany hoe lany fa raha ohatra izy manome ny heviny amin'ny alalan'le amendement zany zay eo ampandiniana azy izy tao anatin'ny 3 andro zay de zay ndray hafa zay tsy maintsy miverina any amin'ny Assemblée nationale moa izy ka raha tsy tratra tsony ny fotoana ao anatin'izay dingany fanaovana zay zany fa mifampiziroziry ny rotonda de mandeha makany amin'ny voie d'ordonnance zany ny raharaha ary fantatritsika zany hoe firenena mandeha any amina voie d'ordonnance zany zany ny légifération anti
lalàna amin'ny fitantanam-boly tia zavatra tena manahirana zany eo amin'ny fitantanan-draharaha satria tsy azon'ny olona antoka zany a lay firenena ary izay firenena tsy azon'ny olona antoka izay a no midika an'izao zava-misy eto Madagasikara zao satria tena mikorotana tanteraka ary tsy tsika rery no miteny hoe mikorotana ny firenena fa na zareo ao anaty fanjakanao ara satria hoe de tena mahatsapa ny eo anivon'ny fanjakana zany a ny président république atao anaty conseil des ministres fa hoe tsy mandeha mihitsy a tsy misy fanaraha-maso ny fiainam-bahoaka sy ny etsetreetsetra tsisy fandraisana fanapaha-kevitra tsy maintsy mandray andraikitra ireo ministra tompona andraikitra indrindra any anivon'lay fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny de ny prime ministre moa zany io namory io ary hamory ny isantsokajiny avy a andinika an'ity olany ara-tsosialy mahazo ny vahoaka malagasy ty de veriky fa zany natao hoe gouverner c'est prévoir mila efa niomana melohany zany ny fanjakana fa tsy hoe zao tsika zany vao eritreritra ty fanjakana ty tratra ny surprise matetika ay ve misy olana ny vahoaka malagasy fa ay zary tsika zany ny subvention zay atokana ho an'ny raharam-bola eto Madagasikara nefa de tadidio fa nisonitra be de be mihitsy satria raha 1191.9 milliards zany a am'izao hitsahantsika izao raha ny LFR zany resahana dia 1344.4 milliards d'ariary zany a amin'ny taona ho avy io ndikany zany efa nahafantatra amin'ny fanjakana fa matoa na lehibiaziny ohatran'io zany ny surfacen'ilay enveloppe ho an'ny subvention de fantany fa misy zavatra hitranga sy ny etsetratsetra zany hoe mbola miaina tanteraka ao anaty krizy tsika ny krizy navela ny fitantanana ny krizy covid ny krizy mbola ohatrehana amin'ny 1.7 indranjata ary fantatsika fa ny krizy a de c'est l'après crise zany hoe tsy mandritra n'iny krizy iny ianao tsy de tena zay ny tena zava-dehibe nefa ny fanampiana ataon'ny olona tamin'iny a tsy azo ny antoka raha ny fomba feo eno avy any ampamantsy vola hoe tena tsy mazava mihitsy ny fitantanany Madagasikara an'lay amehana ara-pahasalamana teo nidikan'izany zany le l'après crise zay tena crise a eo zany no problema ny fanjakana satria tsy mahatoky atsika ny firenena tsy isy zany ny famatsim-bola am'izay lafiny rehetrarehetra de ifanaikitreto-tsika zany raha ohatra ka io fietsika taitaitra be mihitsy tena taitaitra be mihitsy ny fanjakana nanomboka tamin'ity herinandro ty mahakasika ny programme émergence de Madagascar ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny de hitanao am'izay zany fa tsy disotsika raha ny resaka an'izany problématika rehetrarehetra zany hatram'izay hoe misy tsy mety kosa ny zavatra atao ary ny tena ho problema mantsy de zao ny be tsy miteny zany hoe mivahoaka maro anisa ny tena hiaran'ity krizy ty ary ny vahoaka maro anisa ny plan d'urgence hoentin'le fanjakana mantsy zany a rehefa jerentsika amin'ity le tetiboly te hoe PMDU zany ny plan d'urgence multisectoriel de fantatritsika fa tsy mahasahana ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny ny vahoaka malagasy io mantsy ange tsy vahoaka n'Antananarivo e fa ohatr'izany ho azava amin'ny tsika mpijery mihitsy satria rehefa miresaka mantsy ny mpitondra fanjakana rehefa hoe anala krizy de krizy n'Antananarivo na hoe krizy ny tanan-dehibe ny resahana fa ny krizy eto Madagasikara nge mahany ny vahoaka malagasy azy a de krizy ny 5.valopolo isanjato e krizy ny 2.sivifolo isanjato vahoaka mahandry krizy ny 5.roapolo tapitrisa zay le krizy atao eto de zao ve tsika vao taitra raha hoe misy mahantra vaovao telo tapitrisa eto Madagasikara amintsika miteny zao de everika fa fahadosoana goavana zany ny tena erreur de stratégie ary ny erreur de stratégie manimba fiainam-bahoaka ohatr'izany a zany ny tena atao hoe haute trahison
ary ny fitaka tena fitaka satria misy fampanantenana ataonao misy asa resahanao fo ho tanterahanao kanefa ao anatin'ny rotaony hitantananao dia saika mandeha makany amin'ny zavatra tsy andrasan'ny rehetra no tetikasa tanterahana indrenjato ary fantatritsika hoe gouverner c'est prévoir ozy ianao teo fa tratran'ny surprise matetika ity fanjakana ity no zay tsy fiomanana fiatrehana iantsoroana ny zavatra hitranga raha-pitso zay dia mazava loatra raha toka mialatsindra mindrana an'ity teny ty hoe midona amin'ny rindrina amin'izay paikady mba eritreretana anarenana ny firenena miresaka réunion de crise tsika teo inona no andrasana ao anatin'izany satria amintsika miteny zao zao voatsapan'ilay fanjakana hoe tafakatra 2400 ariary ny kilao amin'ny vary ary manomboka miakatra ny menaka miakatra ny siramamy fantatritsika fa ireo no fototra ho an'ny sarababem-bahoaka sahirana dia inona no azo andrasana ao anatin'izany réunion de crise zany andrasantsika moa isy veny le maniement gouvernement en folo janoary satria tohatran'izay raha ity délai impératif omen'ny filohan'ny république ity indray jato zany angamaloha anjarandrareo zany hoe mahavora sa tsy mahavora reo gouvernement reo ary matoa zany zao ny fiainan'ny firenena dia tsy mahavora zany reo gouvernement reo fa tsika mitazana zany ny sanction na tsy sanction satria sanction moa ny atao hoe limogeage na fanasorana ao anatin'ny fanjakana dia anjarandrareo zany everika fa tsy mila miandry ny volana janvier zany raha ohatra ka hanao an'izany reo fanjakan'ireo satria izao ny olona ny sahirana ary izao ny olona no mila fanampiana hoentina miatrika ny fiainany amin'ny ankapobeny dia tsy mahita n'le titika mihitsy zany le fanjakana ahafahana manala n'izay fahasahiranam-bahoaka izay raha mijery ny fitodidodon'ny olona ao amin'ny knapo sao fotsiny ianao teny hoe zay tsy fantatra na voaroaka na tsy voaroaka satria misy mise à pied misy ny chômage technique misy pitsopitsona lalàna tokony ho resahany zany lafiny rehetrrehetra zany dia aiza ny anjara amin'ny fanjakana amin'izany manana ny force ahafahana mametraka ny chômage partiel ve ny fanjakana sa tsy manana dia verika fa tsy manana ny fanjakana amintsika miteny izao inona ny mesure raisiny analefahana amin'izay fiainam-bahoaka izay dia tsy manana izy satria vola avany an-dafy no nandrasana teto raha ohatra ka nieboebo fatratra ny fanjakana tamin'ny vanim-potoana sasany hoe zay dia tsy mila ny mpamatsy vola fa raha ohatra ka ireo mpamatsy vola ireo mbola andrasana dia afaka 90 taona manaraka indray tsika vao tafavoaka sy ny etsetretsetra dia tena fahadisoana be vava satria arahan'ny olona miteniny le fanjakana ary tsy hainao ny teny azy no tratran'ny fahiraniny fa ny vahoaka malagasy zay tantanana zay nge ny problème eto vahoaka malagasy ny lasa misedra lasa tena kobay ao anatin'le inexpérimentation zany ny vahoaka malagasy anatin'ny tsy fahaiza mitantana ao anatin'ny tsy fananana traikefa dia zay anjarantsika zany no mandinika an'izany ry vahoaka malagasy hoe ahoana marina ny atao inona no atao zany satria tsy latsaka ny orana zany hoe amin'izao efa tapaky ny voalohany amin'ny volana desambra mbola tsy manao semi ny olona any ambanivohitra zany hoe mbola tsy mandatsaka ny voamadinika hoentina miatrika ny taona ho avy io dia inona zany ny zavatra hitranga eto Madagasikara amin'izay lafin'izay fantatritsika fa ny semence manana n'le performance tsara tadavina amina rendement sy ny ahafahana miatrika an'izao ahitany sy ny etsetretsetra zao lafo be ny vidiny ary tsy mahavita latsaky ny 60 jours zay vao manome io masombolo io zany dia ahoana raha no ataon'le fanjakana amin'izay lafin'izay inona misy intervention aiza sy aiza efa nisy fanamarinana ataontsika moa mahakasika an'izay lafin'izay satria tsy dia hita taratra loatra ny tena fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana momba ny tisehitry ny fambolena sy ny fiompiana eto Madagasikara ity any anatin'ny velorano moa nanaitra ny amin'ny hoe raisina an-tanana ny ao anatin'ny roa taona voalohany ozy ny filohan'ny république dia tsy maintsy harenina ny famokaram-baka fa hatreto aloha zany dia ny iba ny vokatra tamin'ity taona
telopolo sy roa arivo tira ny vokabary eto Madagasikara dia tsy de hita taratra loatra ny fanajariana mahakasika ny rano tsy hita taratra loatra na de ndresahana azy be voay na de ndresahana azy mba mangoka dia tsy de hita taratra loatra hatreto ndrenjato zay ataontsika hoe tena firotsahana zato isanjato amin'ny sehatra ny fambolena zay eto Madagasikara atao anatin'ny ty roa taona ty asa inona indray no vokatra ilay plan de relance zay hoeritrereto amin'ny fanjakana ho atao fa hatreto aloha zany de zany no zavatra misy sy mitranga niverina ny olana ary mbola mitabataba ny vahoaka na lakamisy ny teniny mahakasika angesantsika mingalateto tamin'ny volana novambra mahakasika ny laibe ny tanàna zay lany tamin'ny antoko MMM dia atao amboletra ny fanoloana azy ao lakamisy ny teninao tenin'ny rangahy anankiray nanaitra andrenjato de hoe fanjakana ve no misy eto sa fanjakazakana hozy dia ohatrany manamarina trany ny zavatra marary ny vahoaka malagasy isatokantraminy any hoe tafahoatra loatra amin'ny fanjakazakana ataon'ny fitondrana dia lasa miteraka olana ara-tsosialy maro ny fanadidina ataony ireo mpandinika ny fiarahamonina de ny hoe ohatrany mandeha makany amin'ny olana ara-tsosialy tsika momba ny rano ny jiro tsapa tatoato fa misy ny délestage tournante ary tena maritra be ny rano moa zany de efa voalaza teto fa tsy ampy ny famokarana ary tsy vahaolana vetivety fa tsy maintsy vahaolana ametrahana fotodrafitra sagoavana ndrenjato ahoana andao resahana satria kaikaiky any olona na any lakamisy ny tenina na eto Antananarivo na any amin'ny faritra de tsisy vahaolana omeny jiramaso ny fitondram-panjakana tsy manao ny asa n'ilay ministra raha izay no ilazana azy marina moa zany fa ny fisahanana ny rano eto Madagasikara zany de io zany ny ministera amin'ny fambolena sy ny ministera ny rano sy ny fisahanana ny hygiène zany de ny fahadiovana ny fidiovana sy ny fanadiovana de fantatritsika fa manjary lasa problema be zany ny fomba fiasan'le fanjakana rehefa tsy mety aminy zany ny fomba fihetsiky ny vahoaka de tsy rarahany ianao ohatra zany ambotro manjaka zany tsy nanaika nlay fampiarana le fanaovana ny tanamasoandro de fantatritsika fa sahirana mafy zany ny ambotro manjaka amin'ny fampidirana rano am'izao tsika amin'ny teny zao tsy misy endry zavatra mandeha makany amin'ny hoe fanamboarana ny fampidirana rano ho an'ny fambolena ny irrigation zany amin'iny faritra ambotro manjaka sy ambotrapeto sy hatrany akaiky ny fenao rivo iny zany de tsy ao anatin'ny resaka raha ohatra ka ny zava-misy eny an-toerana zany no resahana tsy ao mihitsy le raharaha satria tsy mbola azo rano anetsana indray zany ny vahoaka iny faritra iny mantsy dia vary aloha no tena ataony satria ny vary akapobeny de manahirana satria efa avy lay androm-pahavaratra de tsy maintsy safodrano foana zany ny fambolena de efa samy miaiky ny olona fa ny vary aloha atao de ny vary aloha nefa moa zany zao de mitritra ny tany raha ohatra zay no resahana de rehefa manamanan-kina koa ianao amin'ny fomba fanaovana raha am'reto fanjakana reto de atao fahirano koa ianao vita daholo zao ny fampidirana ny branchements sociaux eny amin'ny faritra ambany lalana iny zany eny tosy zany ny resahako de ny makao amiko any zany ohatrany hoe nidina mihitsy mivanina ny olona rehetra mandeha tolitoly teo nefa nyvanina makao amiko zany de tsy mandeha mihitsy tsy mbola mahazo rano efa roa taona mahery zany zao tsy nahazo rano de mbola tsy mahazo rano ihany koa am'izao lafin'izao ka raha anaovana valifaty ohatran'izany zany ny raharaha eo amin'ny fomba fitarihana ny fiainan'ny firenena de veriky fa tsy mendrika zany ary ny fitantanana ny raharam-panjakana tsy hoe nareo ny tompony fa nareo no mampiasa ny volam-bahoaka satria raha ny volam-bahoaka 7 sy 7 sy ray alina tapitrisa 11,489 milliards d'ariary dia ny 10,180 milliards d'ariary de tantanan'ny pouvoir public sy ny ministère
zany hoe 7 isanjatony vola ampiasaina eto Madagasikara An'ny institution institution. eto Madagasikara zany a no milala ho azy An'ny pouvoir central mikaikitra azy lazana azy. de ahoana moa no répartition équitable am'izany lafiny rehetrarehetra zany fa nganareo no atao hoe vahoaka malagasy tsy ireo institution reo nge ny vahoaka malagasy ny vahoaka malagasy ane no mandohany latsakemboka rehetra tsy misy hoe nandoa be dehibe tamindreo reo olona ao anaty fanjakan'ireo de izy ny tsy maintsy mikaikitra misy kokoa am'le nofikena be zay ao anatin'le volam-panjakana fa ny vahoaka no manao an'izany a noho izany a de mila resahana ny fomba anaovana nytony répartition ny fomba ampiasana azy ny fomba ampiasana azy ny etsetreetsetra ohatra mitongilana fotsiny makany amina intérêt direct le mpitondra fanjakana ny fampiasam-bola eto Madagasikara ary zavatra tsy azo ekeny zany a rehefa tena dinihana am'saina tony a tsy mila hoe miady zany tsika fa jerena am'saina tony ka nahoana moa nareo vitsikely reo no andeha ihinana ny apahampetsaka ary rehefa zaraina rehefa jerenao am'le répartition am'le fampiasana an'le vola de makany amin'ny zavatra tsy de ilaina loatra nanaitra ny rehetra 100 isanjato ny fisondrotry ny teti-bolam-panjakana teo amin'ny ministera ny fanatanjahantena nanaitra tokoa manamarina n'zany resahantsika zany renjato satria io teti-bolam-panjakana io raha ny 520 isanjato de ao anatin'ilay fitondrana faobe tsy misy afa-tsy 3 isanjato ny tonga eny anivo ny vondrom-boakaparitra sy njara-pahefana ny fandanidanimpona nefa de mbola tsy toko tsoforoana am'izay 520 isanjato ny teti-bola zay satria nisy fanadihadinana atao dia tafakatra hatramin'ny 20 isanjato ny 520 isanjato dia saika lasa fandanidanimpona tsy mandeha makany am'izay tena tanjona tiana tongavana ho amin'ny fanarenana ny firenena ndrenjato fa mandeha ny facture fictif mandeha ny détournement de biens publics maro samihafa na de eo aza ny anticorruption ny système anticorruption de mbola izany ny zavatra mitranga amin'ny lafiny fourniture amin'ny lafiny gasoil raha tsy resaka tsika ny olany jiramana ndritry ny 2012 ka hatramin'ny 2014 dia io olany gasoil io ndrenjato ndeha ho resahana satria zany tokoa ange tsika tsy mitratrevatra raha miresaka an'izany fa miresaka an'izany ampatonina ny amin'ny hoe zany ny fototry ny olany fitantanany eto Madagasikara. Zava-misy man zany resahantsika zany Guy-Maxime Ralaiseheno ary everiko fa tsy hoe manebaka na te hoderaina na hoe manenjika an'ireo mpitondra fanjakan'ireo tsika raha milaza an'izany fa mikaroka ny tombontsoa am-bahoaka ary io le fikaroana tombontsoa am-bahoaka io mantsy a de ohatrany tsy de tena mba hain'ny mpitondra fanjakana izy io satria rehefa miresaka ny zavatra tsotsotra ny resahana teo tsika de zay ny zava-misy rehefa mandeha ny amin'ny arabe ianao zao a de tôbila vaovao tena be de be mihitsy no mitranga eny amin'ny arabe Antananarivo no resahantsika zany 4 raitra manomboka hatrany amina 600 millions de francs hatrany amin'ny 2 milliards ary rehefa ministera de manana vaovao dolidolo zany hoe tsy misy restriction mihitsy zany a zay atao a manoloana ny zava-misy tsy mampaninona nge ny manana an'le mobilité ny fanjakana fa mobilité andeha aneson'le vahoaka tantanany zay ny tena problème ary io mobilité io tadiditsika fa ny président Marc Ravalomanana no niresaka voalohany eny hoe mobilité io tamin'ny nanafarana n'ireny bisikileta be reny ary rehefa tonga ny bisikileta ataoko manana 4 ray avo izy fa tsy azon'ny olona le tsy azo farafaratsiny mba misy initiative makany amin'le hoe fanaovana ny fampiarana ny stratégie na mobilité eto Madagasikara de fantatritsika fa natiana na tsy tiana ny bisikileta mivadika moto mivadika fiara ny fiara mivadika bus de ohatrohatr'izay zany ny zavatra misy fa any amin'ny plan national moa tsika no reraka eo anatin'lay rehefa miditra any amin'ny hoe fitateram-bahoaka tsy fantatra nanakaiza ny madarel amintsika amin'ny teny zao nanakaiza
io ve privatisation sa mise en concession inona ny zavatra tsy mazava zany satria tsy miresaka an'izany ny mpanao politika sirama tsy mazava zany rehetra zany tsy mazava dolidolo ny zavatra mitranga eto amin'ny fiainan'ny firenena de milamina mihitsy tsika miresaka an'izany i Maxime Ralaiseno satria zava-misy zany ny rideau any amin'ny fanjakana any amin'ny biro-panjakana misolo foana isa-taona ny moquette misolo ny ordinateur misolo 200 isa-taona zay le gaspillage resatsika mandeha ny consommable rehetraretra zany hoe ireo zavatra tsy ahitana profit-ntsony rehefa vita amin'ny fampiasana azy fa very anjeviny takany hoe mividy stylo ianao na zany natao consommable mividin'ny taratasy-panjakana sy ny etsetretsetra ny pièce de rechange ao anatin'ny ordinateur sy ny zany natao hoe tsy voalazo anatin'ilay teti-bola an'ilay ministera fa mividy ordinateur 200 izy isa-taona rehefa idiranao nefa lay ministera tsy misy ordinateur fa tsy 50 ao anatin'lay ministera de zany rehetra zany moa mahatonga antsika miresaka azy hoe zany ny fitantanana an'ilay firenena ary rehefa makany amin'ny ministera ianao na makany amin'ny biro-panjakana sasatsasany dia tsy maintsy mitondra taratasy de nefa de ambony be ny budget ividianana fourniture ao anatin'io fourniture de bureau ao anatin'io ministère io ary nambarantsika teto hoe ny olona mahazo marché public eto Madagasikara dia olona lasa mpanankarena tapoka dolidoly no ny antrony izay raha malala nefa nyvoaka malagasy izay miantoka any ampahambola be indrindra eo amin'ny fomba fampiodonana amin'ny fiainan'ny firenena de tsy misy intervention de l'État na ray ara mikasika amin'ny fiainan'ny olona ny fram zany zao no eritreretana de gratuité de ao anatin'ny telo volana ihany de zany hoe manomboka nyty farana volana Desambra ty zany ty iverina indray fandoavan'ny ray aman-dren'ny mpianatra ny atao hoe fandraisana anjara amin'ny fampandehanana ny sekoly mbahoaka miresaka frame ianao vetivety indrenjato ny filohan'ny republika moa nanao fampelezan-kevitra de nilazany hoe hipetraka ovaolana ozy ho an'ny lafin'ny fanabeazana eto Madagasikara velerano fahifatra fanabeazana ho an'ny rehetra atao maimaim-poana ny fanabeazana sy fampianarana ny zaza malagasy beazana amin'ny kolontsaina mitrandraka vokatra sy fahombiazana ny malagasy omendanja ny fampianarana ara-teknika sy arakasa manerana ny nosy averina ny fanabeazana ho olo-pirenena vanona omendanja ny maha-malagasy sy ireo kolontsaina isa-paritra ao anatin'ilay velirano faefatra de mazava ny hoe ny fanabeazana ho an'ny rehetra atao maimaim-poana de efa ndraisantsika teto moa tamin'ny larobia lasa teo lay tenyny ramatoministra de mampatsiahy azy fa zay ny tenyny filohan'ny republika tamin'izany vanim-potoana zany angamba mbola tsy teto ramatoministra tamin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra fa izay no voalaza sy voarakitra ao anatin'ilay velirano renjata zany tokoa le izy satria ny atao hoe propagande ingy tsy hoe kivitapitaka ary zay no mahatonga ny voaka malagasy leo politika ary io fahadisoana tena loza mitatao amin'ny fiainana ara-politika ny voaka malagasy mihitsy io afitsoko ny mpanao politika mandaingy io zany satria tsy azo atao mihitsy mampanantena abobo mampanantena pokaty zany le mpanao politika satria te azo de manjary lasa fesona le mpanao politika professionnel rehefa tena miatrika an'le fifaninanana de ry zareo miandro fotsiny amin'le hoe ka zay nanome marché andrianina ko zay nanao an'izao de nidikan'izay misy redevabilité am'le olona mpanao politika nanome an'le affaire ny fomba fanaovana politika de etotsika niraisina de manetsina mbangatrany satria etotsika niraisina rehefa hoe mpanao politika tsy manana programme tsy manan-kevitra no lasa mpitondra politika ambony eto Madagasikara de taraiky eo zany tsika ary zany no tokony hoenaran'ity fanjakanyity fa tsy hoe hianatra ny tsy mety rehefa jerena mantsy ny zavatra atao eto Madagasikara de le zavatra tsy mety tsika tena sahirana mihitsy rehefa vao hanao fampitahana amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ity fandarana ity nefa indraindray tsy maintsy atao ihany le izy de ny mpitondra fanjakana indray no manao hoe kinareo ara nanao an'izany
le retsy ahoana no fomba hahafahantsika manabe ny vahoaka malagasy raha ohatra ka ny zavatra tsy nentinao ataonao exemple ahafahanao justifie na manazava ny mode de gouvernance fomba fitantanana zay oentin'le fanjakana am-perinasa de lasa problema zany raha ohatra sala am'zany indraindray aza de mbola lasa lavitra nohon'lay zavatra tsy nety tany aloha no ataony hoe de tsy mety mihitsy satria déstabilisation ny fomba firesahana raha politika manozongozona fanjakana rehefa miresaka an'izany président république nyresaka an'izany maly manozongozona fanjakana anozongozona fanjakana ny firesahanay ianaro ny zavatra resahany eto a de raiso ny toromarika tokony ho raisinareo am'izany lafiny zany a de ahitsio ny fomba fitantanana ny fiainan'ny firenena fa manjary lasa iarana zay nge le probleme kinona ny fanozongozonana ny raha am'zany tsy misy manozongozona mihitsy zany fa mandeha mitondra vahaolana raha ny mpanohatra ary karazany ohatran'ny hoe bingo manao matso ihany ndraindray tsika moa tsy de tena mitondra vahaolana satria tsy anjaratsika izany fa mikororoka no asatsika hoe tsy mety satria tsika vonona ny tantana ara-pitso vonana anao defy tsy zany no entina ila zany hoe manakorotana saim-bahoaka ny fanoerana amintsika am'teny zao hoe ahoana no andehanao tatitra any amin'ny faritra tsy nahalany anao kory ianao nanao tatitra zany le tena hoe politicienne araka ny fomba firesaky ny mpitondra fanjakana de hoe ny tamin'ny 73 député sy sénateur tamin'ny 2018 de tolom-bahoaka reny fa nga monopole ny olona eo amin'ny fitondrana no atao hoe tolom-bahoaka ny atao hoe tolom-bahoaka nge tsy sanatry nda andeha ohatran'ny hoe te hitondra fanjakana indray de andeha anongana amin'ny fanjakana taoko tsy misy ny teny mihitsy nandritry ny délai de grâce heritaona délai de grâce ny président république telo volana ny tena norme 100 andro ny tena norme rehefa vao tonga moa 100 andro de lasa izy nandeha nakao amin'ny palais des sports de lasa hoe tapitra ny 100 andro koa fa ekenareo ve vahoaka malagasy fa hofoanako ny sénat de budget ny sénat io ataotsika anaovana université manerana fa nga ohatra zany no fomba fa zany nge no atao hoe démocratisme zany no atao hoe tena ronono atavy zany no atao hoe démocratie directe aizany mbola nisy olona teto ambonin'ny tany mpitondra fanjakana ka lasa nandehananao démocratie directe nefa izy manana majorité ao am parlement ny olona tsy manana majorité ao am parlement raha sahirana manao fifanarahana amin'ny olona rehetra ao anatin'lay le sela mandrafitra n'lay parlement mba hahafahana mitondra fanjakana nanao an'izany nge ny fifandampiasam-pahefana tamin'ny 2001 rehefa an'ny président Ratsiraka ny sénat tamin'izany fotoana zany de fantatritsika fa nanao fifanarahana tamin'ny sénat mihitsy ny président Ravalomanana nahafahana mitondra ny firenena tamin'ireny vanim-fotoana sasany ireny zany de ianao zany tsy mba andeha andady rariny mihitsy eo amin'ny fomba zany mantsy no atao hoe mandady rariny fa ty zany de zay zao no mpitondra zay tianay atao aloha zany no atao fa rehefa tsy anay ny sénat de ravanay ahoniny zany ve no atao hoe mandamina amin'ny fiainam-bahoaka tsy mandamina amin'ny fiainam-bahoaka zany Guy Maxime Ralaisena fa manjary lasa manimba ny fotom-pisainan'ny taranaka mapara fa ny solofo dimbiny ala moa zany eo amin'ny fanaovana an'ity politika ity de tsy manaiky kosa efa tonga zao ny syndicat efa tonga ny tanora tonga ny fikambanana maro zay manabe voany mpianatra université de hitatsika am'izany fa ny solofo dimbiny ala eo amin'ny fomba fanaovana politika de mba te anavao an'izany pratika politika eto Madagasikara zany fomba fanaovana politika fa tsy anao be ambosika fotsiny tahaka nyreto taranaka mapary reto manao amboletra sy manao fomba fitantanana zay le ataontsika hoe mampandry adrisa ary miresaka n'le promesse présidentielle moa tsika
dia mamakafaka an'izany tsika satria fotoana tena anaovana an'izany zao hoe roa taona ny tantanana ilay filohan'ny repoblika dia miara-matsapy tsika rehetra fa resanay ombenyombeny eto fa ao anatin'ny efataona hitantanana raha toka tena mitombona sy mazava lay paikady anarenana ny firenena le ataontsika hoe développement en 4 temps dia tena azo tsapaitanana ny fizorantsika zany mandeha makany amin'izay fialana amin'ny fahantrano zay fa indrisy moa indrenjato mbola zatran'izay fomba fitantanana eritreretina fa mbola ao anatina tetezamita dia miteny avokoa ny commande maro samihafa manome lesona te aneritery amin'ny zavatra atao nefa de fahalalan'ilay olom-pirenena olom-bahoaka filohan'ny repoblika teo aloha no mitsidika sy miresaka manolona zany rehetra zany no mitranga eto amin'ny tany sy ny firenetsika 5 taona natsidika eo teo ny orinasa tsy miankina anankiray amin'ny radio dia ny antsivy zany arabaitsika izy moa 5 taona nisy zay fanamarena maro samihafa nataon'ny mpanao politika zay indrenjato inona no ndeha mba ho resantsika satria anisany ataoko hoe station anankiray mba niezaka hatrany nametraka amin'ny toerany zany hoe fahalalahana miresaka sy miteny zany ny radio antsiva ny radio antsiva moa zany na dia hoe tsy voasa ary tsika dia ao anatin'ilay firahalahiana eo amin'ny asa fanaovana gazety dia miresaka tsika hoe nandray anjara betsaka izy teo amin'izany hoe fanaovana événement politika teto Madagasikara zany ary nahitana taratra ny tombontsoa ny fahalalahana nefa amin'izao fotoana izao moa fantarantsika fa ao anatin'ilay tahotra daholo ny olona rehetra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia manjary lasa misy zany ny teritery ankolaka ary tantaratra zany satria ny tenako mba ny asa tao anatin'io radio antsivy ihany dia mahafantatra fa ny aisance zany hoe tena lay fiamboniana amin'ny fomba fanaovana vaovao tao amin'izany station zany dia ndrenjato zany no mitazan-davitra hoe ohatran'ny misy zavatra banga kely eo amin'izay lafin-zavatra zay nefa moa zany dia iveriko fa problématika ny hainao manjery sy ny orinasa fanaovana gazety eto Madagasikara satria tsy maintsy eo foana le patron de presse zany ary ny patron de presse dia anisan'ny nyresahana fomba entitra tany amin'ny code de la communication satria ny code de la communication dia fifampifehezan'ny samy mpanao gazety fa tsy fifampifehezan'ny mpanao gazety amin'ny patron de presse zay zany no mampiavaka ny code de la communication iny zany karazany ohatrany hoe code du travail ny mpanao gazety ary migarantira ny fomba fiainan'ny mpanao gazety mikasika ny arakarama rehetra sy ny tombontsoa tokony ho azony ao anatin'izany raharaha zany natonga anay tamin'ny vanim-potoana sasany nangataka poste budgétaire 20 tamin'ny ministèran'ny finance tamin'ny fanjakana kapobeny zany mba elana amin'ilay freelance na ny vacataire moa zany ny fomba firesaka azy any amin'ny radio nationale sy ny télévision nationale dia azo zany 120 poste zany nefa moa zany dia mbola misy ihany ny vacataire sy ny olona tsy mandray karama ao anatin'izany orinasa zany nefa ny lalàna tokony mametraka fa tsy tokony hisy tsony zany endry zavatra zany elantsika eo zany iny satria raha tena te hanova zany ny mpitondra fanjakana dia miditra makany amin'izay fahalalahana ny asa fanaovana gazety amin'ny akapobeny zay ary fantatritsika ny zava-misy any Frantsa amin'ilay article 24 amin'ny sécurité globale zay sahirana mafy mihitsy ny fanjakana Macron amin'izao fotoana izao ila ho asorona hatramin'ilay ministèran'ny intérieur ary mikomy ny olona manoloana ny tsy famelana ny asa fanaovana gazety alalaka tsara ary fiarovana be fahatany ny herim-pamoretana zay zany zavatra tena tsy afaka miara-dalana zany ary
la frantsa moa modely am'izay fahalalahany asa fanaovana gazety zay ary fantatritsika ny azy fa ny censure misy ny azy ny fanagadrana mpanao gazety misy ny azy fa tsy mbola nahita hoe mpanao gazety ny giadra no ny antony etsetretsetra tany frantsa ary zay no tena fiambonina zany eo amin'ny fomba fitantanana ny fanjakana tsy ity lalam-panorenany ity no tena problema fa le olona manatanteraka n'le lalàna zany ny tena problema mazana aty amin'ny tany madinika ary ny tena olana le olona namolavola n'lay lalàna no manitsakitsaka azy amin'ny endriny feno mihitsy endrika feno tena problema be zany le izy satria rehefa manao calcul ny olona nanoratra ny lalàna zay tony moa misy endry zavatra maromaro zany satria be de be ny tany amin'ny republika fahatelo voatana ihany amin'ny tony lafiny na navozina fa vao may manatsara n'lay fomba fiainan'le olona te hiditra ao anatin'ity lalam-panorenany ity zay le raharaha ary zay endry zavatra zay manjary lasa manahirana be eo amin'ny fomba fikarohana tombontsoa eo mantsy mila resantsika ihany zay gy Maxime Ralaiseny hoe ty tombontsoa ty nge tsy hoe mahabedina mahamenatra na etsetretsetra ahoana moa no ahafahan'ny vahoaka malagasy miaina amin'ny kahalalahana misitraka ny tokony ho anjarany rehetra eto amin'ity tany sy ny firenena republikainy de mazava fa rehefa tsy mahay mitaky an'izany tombontsoa zany ny olona rehefa voalaza ny lalàna nge de tokony ampiariny ary tsy misy mampiatra ny lalàna afa-tsy ny dépositaire nyty lalàna ty ny dépositaire nyty lalàna ty nge reo régime-reo izy ndray raha no mampiatra an'io ny mpanohatra avy any mampiatra an'io rehefa mpanohatra zany no mampiatra an'io gy Maxime Ralaiseny de lasa mandeha manao révolution izy lasa mandeha mitady toerana izy ahafahana manazava ny heviny satria tsy mbo omenao any amin'ny radio sy ny télévision nationale izy de manjary lasa misy ny fifandonana arakevitra ny ampiandohana de lasa fifandonana arapolitika de lasa misy fifanonganana zay nge no probleme ka rehefa mivahoaka moa no miteny hoe tsy mety aminay io tsy mety aminay io zay le révolution zay ary ny situation globale leto am'izao tontolo zao rehefa resantsika mazava de makany am'izany satria efa vita tanteraka zany ny atao hoe conférence la bolle zay milaza fa hoe zay tsy manao démocratia tsy mahazo fanampiana ho an'ny fampandrosoana aty amin'ny tany madinika zany indrindrindrindra fa amin'ny francophone dia rehefa mieno ny kabarina re matoa Emmanuel Macron ianao de hoe ny révolution no antoka ilazana fa mandray ny andraikiny ny vahoaka ao amin'le firenena anankiray dikan'izany zany efa miova tanteraka zany no fomba fanaovana politika ary zay ny tsy mahadiso atsika am'le araka filazan'ny eo amin'ny fitondrana hoe tsy tolom-bahoaka nge ny fanaovana tatitra fa fitakiana ny zo nge ny fanaovana tatitra voalohany aloha zay ary constitutionnel adidy de miezaka izy no député de Madagascar de nareo nireny mampidina azy any réduit any amin'ny circonscription nao nge enao io no tokony hiasy anga zany ny andraikitsy nefa Madagascar no resany ny envergure nge Madagascar national ary zay no mampimebe an'le raharaha nge eto Madagascar hoe rehefa miresaka ny ao amin'io le assemblée nationale io anao de manahirana mihitsy ny ao anatin'le assemblée nationale fa le any amin'le district ny tena resahany fa tsy miresaka n'le lay olana fototra lay tantanana firenena lay ataoko hoe ny zava-mitranga ny fomba fitantanana ny fandinihana ny tetibola mba handeha any amin'le tombontsoa iombonana satria miaingy amin'ny ombonana aloha vao tonga any amin'ilay district fa tsetratsetra tsarotra foy ny anjato midésiste ny candidat ny fianarantsofa Nourla inona ny vakin'izany ara-politika satria de nanaitra ny rehetra hoe fantatra fa candidat tsy miankina anankiray mifaninana amin'ny fanjakana fantatra ihany koa nefa ny olana
tany am-piandohana na de tsy resana zany de fantatra hoe candidat anankiray nitambatapahazana mihitsy mba tsy rotsaka tapitapika eo indray mametra-pialana raha lalàna aloha de tsy misy mihitsy fepetra amin'ny 2018 zany amin'ny hoe na midesista range anao de ny candidature anao eo foana ary ny mpifidy lehibe de mbola afaka foana miroso mandeha mifidy an'lay candidat raha ilainy zany de raha ohatra ianao ka lany ao anatin'le proportionnel de le faharoa zany no izy fa ianao zany efa tsy manao tsony ahoana ndrenjato inona ny vaka zany satria nanaitra ny rehetra tany am-piandohana de hoe ny candidat anankiray tokony hololisitra ao anatin'lay candidat tolotra ny fanjakana fa latsaka faharoa zay fe nidika an'izany am'izao zavatra mitrango zao mety daholo ny fandikana azy Guy Maxime Ralesien satria tsika nge aty anatina république bananière ary ny république bananière zany de zao zava-misy eto Madagasikara zao tena mahavalalana ny mijery an'le fomba fanaovana fa tsy mahakivy atsika zany zao mantsy mihevitra ny olona hoe kivitsika satria mitrango zany toejavatra zany antony ijorotsika tsy kivitsika satria ny antony dia efa mihevitra tsika fa na inona idonana inona hiatra de tsy maintsy misy ny fanabeazana tafita any amin'ny vahoaka eo amin'ny lafiny politika zay zany tanjona ray lehibe zany ary everina fa mandeha mizotra makany zany tsika am'izao vanim-potoana zao raha ohatra ka ny volany maharanga no anaovana politika de tsy aty amin'ny fanoherana zany no tena anaovana an'le politika fa mijery ny fomba rehetra tafidiranao anatin'ny fanjakana io ary everika fa ny fihetsika fanaovana politika sadasada na tianao na tsy tianao tsy maintsy mamaky lay fihetsika amin'ny fomba tena mazava ny vahoaka malagasy hoe inona indray ary zany ty zavatra mitranga ty zany hoe candidature unique zany lay an'ny fanjakana an'ny fianaratsora zay no resahana amin'ilay raharaha ary ireo le candidature hafa ivelan'ny faritanin'ny fianaratsoa moa zany de fantatritsika fa ery zareo samy mpiara-mihinana ao anatin'le fanjakana ihany no mifaninana am'izay lafin'izay de nidikany nanaitra ny rehetra de nanaitra ny rehetra dia lay zay le resantsika hoe miara-mihinana ao anatin'ny fanjakana zay taona vitsy zay volana maromaro simba ny lalana Tananarivo fa tapitapika eo de mahita vola lay ministera anaovana asa eny anivony faritra manodidina na Tananarivo satria manana candidat ndrenjata na hoe tsy manana candidat fotsiny raha fa ny lalan'ny président république mamonjy toeram-piasana de iny périphérie de fantatritsika fa nandalo teny mahazo ny président république de nisiafin'ny olona de tsy mandalo antsony izy iny be tsy zarainy iny mantsy ny tena akaiky any président république rehefa tena resana izy satria any Ambatobe no mipetraka de lasa namboarina daholo zany ny périphérie mba ahafahan'ny président république manao an'izay famonjena asa zay zany mbola fihetsika tena tsy mandeha makany amin'ny tombontsoa tsy makany amin'ny tombontsoa iombonana zany zay lafin'izay rehefa tena dinihana fa mbola mijery an'le tany avoavaratra mbola le président république nge manana ny trano ipetrahany ny avoloa inona moa ny tokony ty fanjakana ty mantsy no niresaka an'izany hoe tokony tsy anelingelina ny olona amin'ireny le sirena sy gironfara sy fa tatoato aloha de tena nanahirana ny olona mihitsy zany ny fomba fipetraka izay misy trano mpanjakana mazava trano natokana ho an'ny président république eny avoloa maninona moa izy no any Ambatatena no mipetraka voalohany aloha sady mandamy fotoana zany mandamy volan'ny fanjakana zany manelingelina ny vahoaka zany isaky ny mandalo ny président république mandalo ny premier ministre de manjary ao anatina samy maika nge ao anatin'le embouteillage ao anatin'ny embouteillage samy maika de voatery tsy maintsy misy kiroriko le iny moa ndrenjata fiteniko matetika amin'ny mpitondra fanjakana hoe mengalona reo any an-trano
tompona andraikitra ataoko fa tokony tonga alohan'ny rehetra ao amin'ny toeram-piasana ninninona mety mahatana mialatsiana napaka anao elako tsiny ko zany satria za fa mba mpitondra fanjakana ihany ko zany de ohatra mamely ahy ianao amin'le endri-zavatra fa manazava zany hoe ny tenako a fony tenako ministra de amin'enina maraina miala ohatrano ary monsieur Moulé zany hoe tena miditra andaharana nany atam-bouteillage mihitsy mba ho tonga am'valo any amin'ny toeram-piasana de fantatritsika fa hitan'ny olona rehetra eny ndraindray ary restory ao anaty tomobile de misy hoe tairin'ga ministra fa matory izy misanasana be mivavany ary zany de tairin'le zany no atao hoe mpitondra fa matoa mantsy samy lazan'zany de fantatro ny nataoko zany de ohatran'ny tofirinao kely de itovizatsika le izy trina satria mametraka an'le point sur les i zany am'izay lafin'izay fa ny premier ministre manana trano mazava tsara tare ao anatin'ny lapamazo arivo inona moa tsy hipetrahana ny anaty tranom-panjakany zay nge zany le tena problemy atao amin'ny fiainan'ny fireneny de mandeha ny resaka rehetrrehetra hoe fa inona marina matahotra ny hiala vetivety hoe tsy mampaninona mihitsy zany natao hoe olona mpitondra fanjakana vonona ny omana na ara-miomana ny zavatra hitranga rehetrrehetra satria ny olona nytendrena de olona azo asorona de normal be mihitsy ianao raha ohatra ka miala ao amin'ny tranom-panjakana raha miala ao amin'ny bureau-mpanjakana raha tsy misy tokony hamenatra zany zavatra rehetrrehetra zany de anjaratsika zany hoe tehifidiny lohany nefa matahotra ny masony eo amin'ny fomba fiatrehana ny rehetrrehetra de sarotra be zany no tena mitantana ny Madagasikara rehefa tsy tena manaraka an'izay fenitra zay zany ny mpitondra fanjakana fa mpitondra fanjakana mila tena manaiky mihitsy hoe rehefa mpitondra fanjakana ianao zany mantsy ny tena dikan'le izy de tokony tena misy fenitra mazava zay arahana io protocole io nge misy tsy moramora nge io protocole io e rehefa nanaraka ny professeur Zafy Albert président république tany Paris de tsy naineny amin'ny aéroport Charles de Gaulle zany ny délégation présidentielle de polisy anankiroa ny eo am'lona de ray anarina de roa aty amin'ny sisiny fa tsy misy embouteillage sakasakana zany tsy misy cururika tsy misy sirène manenina ohatr'izany fa tena professionnel mihitsy le gendarme eo aloha sy le polisy mitondra n'le cortège zany de fluide tsara manaraka ny embouteillage ao Paris de hainy mihitsy ny kitika kely an'le tomobile tsy misy mifanorosoro zany fa de tena tonga somatsara ao anatina vanim-potoana zay atrehana tena protocolaire mihitsy zany zavatra atao rehetrrehetra de tokony falatahaka zany eo amin'ny fomba fitantanana ny fiainan'ny firenena fa tokony ho modely ny mpitondra tokony ho modely ny mpitondra zany am'izay lafin'izay fa raha vao manao an'ity didiko zafy lehibe ty foana zany eto amin'ny fomba fitantanana ny fiainan'ny firenena de mahakivy ny olona zany ary rehefa kivy ny olona de io le mahatonga an'le crise miverimberina cyclique eto Madagasikara io moa fandraisantsika hatrany hatrany hoe mimieny io le cycle io am'izao tsika miteny satria me tonga saina ny olona nge ny dikan'izany tsy hoe ny gasany te anakorotana anao mitombo ny sehampalalana me tonga saina ny olona tena mihevitra ny olona hoe fa inona marina raha ty zay ty zany ary tsisy tsy mitaraina am'izao fanjakana zao am'izao zavatra zao taraina ny olona satria tena problema ny mahazo azy tsy miteny izy fa rehefa miona aminao eny izy dia maneho mihitsy ny alahelony manoloana ny tantanana nyty firenetsika ty firenetsika zay fantatra fa de tena manana ny toerany na eo amin'ny sehatry ny tourisme na eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana na ny tany azo volena na ny ranomasina na ny arena kibon'ny tany de mampalahelo nefa fa mbola izao ny toerana misy atsika zay moa no antony anaovana politika asiko resaka fohy farany indrinjato satria ho tapitra ny fotoanatsika
3 millions de doses no nafarany frantsay ary amin'ny fahinambin'nyfolo sy ny faharoapolo ny volana décembre no mangataka homologation zareo hiditra amin'ny dingana voalohany izy amin'ny vaksiny amin'ny taona ho avy io raha ny fampalalamba vao dia hatramin'ny volana aprily eo ny dingana voalohany na enontsika eto Madagasikara hoe tsy anafatra tsy mazava mirehetra tsara raha mba resahana foy amaranantsika fandarana ny fahasalamam-bahoaka moa zany ny tena priorité de priorité io fahasalamam-bahoaka io mantsy raha le velorano fafito maimaim-pona andrenjato ka zay indrindra ny tena zava-doza amin'ny fomba hiatrehana ny raharaha ka rehefa ny fahasalamam-bahoaka no resahana dia tsy misy dinika fa tsy maintsy tokony mandray andraikitra ny fanjakana vitan'le CVO plus ve zany sy ny CVO ny fiatrehana ny areti-mandoza coronavirus mbola misy 50 vo any adiana dia eny ny olona mantsy efa miditra amina deuxième vague zao efa tonga any amina pique izy zany amin'ny deuxième vague fitsika zany inona zany zao ny zavatra mahazo atsika ary tena mila mitandrana zany ny fanjakana malagasy amin'izay zavatra rehetra ataony satria aim-bahoaka no atao hoe fahasalamam-bahoaka ka tsy azo anaovana kinandranandrana hoe mody mifamaly eo nareo manaova za mody miady ao anatin'ny tsy mitovy hevitra dia rehefa avy eo tsy fantatra na anao tsika na tsy hainao dia ohatrany hoe afaka ho azy eo nareo zany amin'izay lafin'izay dia ny vahoaka ihany no andeha hitondra ny taolam-beby tsy mitapaka marina fa ny vidin'ny dozy anankiray faran'izay mora zany dia $3 ary efa miditra ny efa eo perinasa deux doses moa ny olona anankiray deux doses ny olona anankiray efa miditra eo amin'ny fanaovana ny vaksiny ny any Grande-Bretagne amin'izao tsika miteny zao dia fantatsika fa mihoatra lavitra amin'ny dozy ilaina na farany Grande-Bretagne mba ialana amin'ny fifanomezantsiny eo amin'ity fahasalamam-bahoaka ity ny any États-Unis koa dia efa miditra ao anatin'izay ary nambarana andriamatoa Joe Biden fa ho mamay-pony ny any Allemagne moa zany dia efa amperinasa tanteraka izy amin'izay lafin'izay fa ny olona moa zany any Frantsa misy an'ilay arifenitra rehetra isan-karazany tsy maintsy arahany eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana dia mbola miandry an'izay zany zareo alohan'ny anafarany ity dozina vaksiny ity marina fa io ny fitehirizana azy dia mbola zava-doza ny fitehirizana azy satria tsy maintsy moins 75 degré farafahakely ny hitehirizana azy dia efa nanao nanamboatra vata fampangatsiahana frigidaire maro be sahazan'izany zany ny Allemagne ny Européenne amin'ny ankapobeny ary atakatra an'izay ve ny fanjakana eto Madagasikara sa hahafoy zay mantsy ny tena hahafoy vola hividianana an'izany ve ny fanjakana eto Madagasikara dia eo tsika mahita izy eo moa no andrasantsika fantatra satria fantatritsika hoe a Madagasikara dia anisany nametrahany bankolana mahakasika ny fandaninana natao tamin'ny Covid-19 andrasantsika izany ny hotohiny zany indrenjato mifarany eto indray ny fandarantsika tompoko lahy sy tompoko vavy ny amin'ny anio mametraky ny mandra-piona indrenjato Vonsan veloma tompoko